Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ireo marika ao anaty ranomandry, tapany 7. Nianjery Dani. Nijery ny famantaranandro an-dakozia bebe. Tokony efa tafody ao an-trano, efa fotoana vitsivitsy Dani. Nanomboka ny vavaka nangina izy, rehefa niakatra tany an-tendrombohitra, hitady azy, Ianety sy ny rainy. Dani, renao fe zahay? Dada, tsy maintsy misy ifandraisany amin'ny Luka zao. Iazakazaka aingana ary tany azy. Niazakazaka nakany amin'ny tranon'ilay mpifanolo-bodirindrina Ianety. Avy eo nakany amin'ny trano fitehirizam-bokatra. Toy ny sakady no nianiany tampahamalina ny tohatra, ary niatsambotra teo amin'ny Luka izay nitomany izy. Aiza Dani? Inona no ataonao taminy? Tsy fantatro izay misy azy. Tsy izany diso. Inona no tsy nahadiso anao? Lazao ahy hoe aiza izy, raha tsy izany antso pôlisy aho. Maty Dani. Tsy satra nampatahotra be ny tarihany Ianety. Avy eo izy dia niazakazaka nanaraka ny Luka, izay nitarika azy ho any amin'ilay antsana nianjerany Dani. Midina tao anaty lavaka niaraka tamin'ny tady ilay raim-pianakaviany. Hitany Dani nandro teo amin'ny tora-bato. Tena niova endrika tanteraka ny tongony. Velona Dani fa tsy maty an-drano. Hitany Ianety ny rainy niaraka tamin'ny Dani. Ary voavonjiny ihany koa aza ilay saka. Niaro ny ainy Dani Andriamanitra. Saingy na dia teo aza ny fikarakarana tsara tao amin'ny hopitaly, dia tsy afaka nandeha afa-tsy amin'ny tena izy. Meloko Luka. Manana ny marina ve Ianety? Nankahala ny Luka izy ary vao maika tsy nanana fifaliana. Tsy nisy toerana ho an'izay rehetra novakiany rainy tao amin'ny Baiboly tao am-pony tamin'iny alina iny. Tsy norarainy hoe tiany olona rehetra i Jesosy ary mamela ny fankahalantsika. Mamela heloka ve? Tsy te hamalifaty izy. Nahita soavaly voasikotra tsara tarehy Ianety indray andro, teo amin'ny tohatra manoloana ny trano nifanila tamin'izy ireo. Nafinaritra azy ny volony sy ny kitrony. Tena tsara ny nanaovana azy. Azo lazaina hoe mahatalanjona. Tsy matoky any Luka? Angamba te azo ny Luka voalohany amin'ny fifaninanana any am-pianarana izy, fa hosakanako izy. Natsipo ny tampoka tamin'ny tany ilay asa sokitra, ary nohitsakitsahany ho potipotika. Be loatra ny fankahalana, mety hivoaka ao am-pon'ny olombelona. Fantatra Ianety fa ratsy ny toetrany, nefa nieritreritra izy hoe ratsy kokoa noho izaho i Luka. Niala lavitra teo tamin'ny mpahamalinana izy. Ho fantatrao amin'ny tantara manaraka ny toy ny zavanitranga. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.